ny fiainan'olona tsy vita mora raha voasolona fakeo elabeny mpanakora raha afindray ty aseho fantabahoaka fofofofona fanodikidonam-bola zay tsy iza ny voatonontonona fa ny prime ministre lehibe ny gouvernementa Ambomamasina faharoa mitovy tsy misy hafa ireto arany pirofo nazo fanapaina manokana na subvention spéciale ny commune atao Port Berger ny antony io dia nohony ny fangatahany ben'ny tanàna io sorabola io dia natokana anamboarana trampokon'olona narotsaky ny fanjakana tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana io vola be io ny zava-misy avy eo tsy nisy ny tolobidina atao ijerena ny orinasa anatanteraka ny asa orinasa akaiky ny prime ministre no sady mpiara-miombina antoka amin'ny HVM no nanao ny asa fanamboarana ny trampokon'olona vokany novidiana hatrany amin'ny 3 hetsy ariary ny latabatra iray ho tokony 4 alina ariary latabatra tingeza 1 mètre sur 110 de vy moa mbola homeko anareo rehefa avy eo de lazainy fa vidin'io latabatra amin'ny palissandre raha ny tena vrai prix any Port be satria nantoniko leha olona nanao io asa io tany antoerana tsy nilaza za tam'izay hoe misy litige amin'io asa io fa hoe azafady hoe ohatrina manaovanareo le latabatra mitovitovy tipany le ao amin'ny tranombokon'olo fa mba te commande zay reno zareo naovanay an'ireny 300 000 francs zany hoe 60 000 ariary ohatrinona nefa izy avy eo ao amin'ny devis nataondreo 300 000 ariary ny ray latabatra ray contintsika am'izay zany hoe 400 chaises mandeha amin'ny 100 000 ariary latsaka kely 100 table mandeha amin'ny 300 000 ariary ny ray zany de nijerena teo amin'izay nelanelam-bidy efa ohatriny ny vola angalarina anatin'izany teo zany ray de zay zany tamin'ny côté mobilier tato amin'ny côté-na réhabilitation ndray nolazaina tamin'ny réhabilitation de vi nataondreo hoe nisoloana daholo ny partie métallique rehetrarehetra ao amin'io tranombokon'olona zay zany voalaza amin'ny devis partie métallique rehetrarehetra soloana de rehefa nijerena tsisy nisolona de ray ohatrina nefa nitombam-bidy varavarana zao tafiditra amin'ny partie métallique varavarana nisoloana vaovao daholo nefa tsy nisy nisolona de ray ohatrina ny vidin'ny varavarana fitambaran'izy rehetrarehetra nisoloana 250 millions rehefa vita ny asa zay tokony mitentana eo amin'ny 500 tapitrisa FMG eo dia niterena andola vola mitentina iray miliara mahery amin'ilay orinasa ny commune nandany andohany io dia ben'ny tanàna mo ilaza asa tsy mahafapo anahy tompony de ahoana mo ilazanareo fa atao amin'ny mamety azy za oha tsy d'accord de plus oza eto ny tena mahasarotra le raha tamity le asa le vola zany tamin'ny mois de mai ty hono nisigniana le convention fa omena famatsimbola ny commune Port Berger 1er juin tonga de nanomboka ny asany satria ty hono nataondreo ohatra zao modèle ny appel d'offre ty zany ny appel d'offre tam'izany izy ty ny légaliseko zany signature ty appel d'offre io zay mahatonga misy anarako amin'ny tampon ambany de appel d'offre hono io le appel d'offre tany amin'ny 1er juin nanao appel d'offre hono zareo atao am'izay zany ohatra zao zany ny nomination de membre ny CAO tanatiny zavatra tsotsotra zay anao ohatra za na tsy mahay marché public fa tsy tokony ohatra zao zany ny fandeha de raha vao azo zany reto tonga de natomboka le asa vola mbola tsy tonga de nanomboka ny asa le entreprise tsy fantako moa fomba nazoan'le entreprise tam'izany fotoana fa natomboka ny asa hono de nandeha ny asa nandeha décembre vao viré tao amin'ny compteny versé tany amin'ny compteny commune le vola io 198 millions ny asa efa vita amin'io de za am'izay nampiantso le entreprise ahoana mo ilazanareo fa tokony nomenanareo fa hoe tsy maintsy ho avy amin'ny commune raha sanatrika tsy avy tampoka ho ale vola nefa asa efa vitanareo iza zany no hinjehinareo amin'io tsy maintsy efa tokony ampelatany efa hita hoe ty le vola efa tonga zay vo nareo manomboka ny asa ny saziny ben'ny tanàna dia miantona amin'ny asany ny lefitry ny ben'ny tanàna zay nainsolelaka tamin'ny HVM no mandray ny toerana
rehefa tsy nety nandohatra amin'ny farany be ny tanàna ny prime ministre lehibe ny gouvernementa mihitsy no nanery amin'ny alalany ty taratasy ty mba tokony andohavany be ny tanàna sy ny commune anio volabe iray miliara mahery io. Antony fampatsiahivana ny fandoavana ny vola amina asa efa vita momba ny fanamboarana ny tranopokon'olona Port Berger. Noho ireo antony ireo angatahana ianao mba amindra sy andoha ireo vola voalaza etsy ambony rehetra ireo ao anatin'ny fotoana farany izay iaingana mba hialana amin'ny sasy enjana ara-administratif sy ara-bola mety ho ampiarina. Sony mahafaly sy olona andrasana Olivier, Prime Ministre. Tsy vao zao fa efa fanondrondra kely indrindra no voasaringotra amina rara hita mibaribary amina fanodikidonam-bola ny prime ministre mahafaly sy olona andrasana Olivier. Tsy vitany fanodikidonam-bola fa manakorontana ny fiarahamonina sy ny lamina misy ny faritry Sofia ity mitondona ho zanaky ny faritry Sofia ity. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo